teo afaka va ianao teo afaka va ianao fandaharana atolotry ny fiangonana Rhefi Manjarisoa iarahanao amin'ny pasteur Zo David Randrianandrasana. teo afaka va ianao fandaharana arahinao isaky ny ora toy izao. Teo afaka va ianao teo afaka va ianao eny ary tompoko voalohany a misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika velonayna somatsara tratranyity androandroany ity ndray afaka manambara ny afatr'Andriamanitra afaka mihaino ny afatr'Andriamanitra amin'ny alalan'ity onjam-peo ity ndray a izany dia miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ny tenako a pasteur Zo David Randrianandrasana avy amin'ny fiangonana Rhefi Manjarisoa ndray no manompo anao amin'ny alalan'ity fampianaran'ity androany dia manonona fiadanan'ny tompo amintsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny tenako a fiadanan'ny tompo aminao a fiadanan'ny tompo amin'ny tokantranonao fiadanan'ny tompo amintsika tsiraray avy a ho tahinanao raha miditra ho tahinanao raha mivoaka andao arytsika hivavaka ametraka ity fotoana ity a eo am-pelantanin'Andriamanitra ankehitriny raha azonao atao manakepy masonao dia kipy masonao fa hivavaka tsika ametraka izao fotoana izao am-pelantanin'Andriamanitra indray hivavaka ary tsika tompoko. Andriamanitra raiko tsara indrindra zay ny an-danitra misaotra betsaka anao ny amin'ny fitahina lehibe a velonayna somatsara izay dia tratran'ity androandroany ity a afaka manambara ny afatrao amin'ny alalan'ity fahita lavitra ity ka dia mivavaka tompo Andriamanitra tahio ny fanambarana ny tenao ankehitriny ary indrindra tahio ny mpanomponao zay tondra ny afatra eto androany a hosory amin'ny fanamasina sy ny hery amasino a tompo Andriamanitra feno hery sy fahefana masina avy aminao a ary avadio afo ny teny aloka mivavaka azony zay mihaino mandray fahasoavana ka sy mifon'olona tanolona ka andry ny teninao ka amoa avy zato hoe ny teny zay mba reto ka raha avy amin'ny ranitra ianao Jesosy eo dia tafinoana amin'ny alalan'retolona manaraka n'ity fandaran'ity tahiny teny zay mbara hitondra fanasitrananao amin'ny marary hitondra vahaolana ho an'ny mananolana ary hitondra fampaherezana ho an'izay ketraketraka ary indrindraindrindra tompo hitondra famonjena fanahin'olona maro eto amin'ity tanàna ity a ny teny zay mbara eto androany tahio mba ho tanteraka izany tompo Andriamanitra fa ny devoly fahavalo kosa dia hozongoka tsy ambinina amin'izao fandarana izao a raha vako ny hery-maizana tsy ambinina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra tompo Andriamanitra alleluia amen. Dia amaky tenin'Andriamanitra sika raha misy baibolany aminao dia sikafo ny baibolinao a ao amin'ny bokiny Exodosy toko faharoapolo andininy fahadimy Exodosy toko faharoapolo andininy fahadimy vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy aza miankohaka eo anatrehany ary aza manompo azy fa izao Jehovah Andriamanitrao dia Andriamanitra sary-piaro ka mamaly ny heloko ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny zafiafy sy ny zafindoalika dia amin'izay mankahalahy andininy fahenina nefa kosa mamindra fo amin'ny olona rivo mandiby zay tia ka mitandrina ny didiko avy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra io zany a raha lasany abavy a zokiray mandreny a ry ava malala zay manaraka n'ity fandaran'ity no angalatsika fampianarana sy fampaherezana indray a amin'ity androandroany ity ho toizatsika ny fampianarana zay efa nenontsika teto na rahantsika teto a dia mikasika ny amin'ny ozina dia tsara tsahivitsika zany a ny amin'izay a resaka ozina izay raha ny tenin'Andriamanitra zay vakina teo a dia mandrara mihitsy Andriamanitra ny amin'ny hoe zavatra tsy tokony atao ametraka safidy antsika olombelona izy a zao ny teniny hoe aza miankohaka eo anatrehany ary aza manompo azy fa zao Jehovah Andriamanitra ao dia Andriamanitra sary-piaro ka mamaly ny heloko ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny zafiafy sy zafindoalika dia amin'izay mankahalahy io tenin'Andriamanitra io zany dia manambara fa sary-piaro io Andriamanitra io tsy tiantsika zanak'olombelona tsy mety amin'Andriamanitra isika zanak'olombelona indrindra fa isika kristianina mbola manompo sampy na tsy makato ny tenin'Andriamanitra ozy hoe ho anareo ozy izy raha tsy mitandrina ny didy dia zao raha ohatra ka manompo sampy manao zavatra tsy mety
tsy araka ny sitrapon'andriamanitra dia izao mivaly any amin'ny taranankareo a ireny a fahotana tsy fankatoavana ny tenin'andriamanitra reny a dia mivaly hatrany amin'ny taranaka faefatra mamaly ny elokanareo izy izy amin'ny zanaka amin'ny zafy amin'ny zafiafy hatrany amin'ny zafyndoalika zany hoe taranaka faefatra zany mibaby ny vokatra ratsy nataotsika ray aman-dreny na nataony ray aman-dreny tany aloha tany dia ianao a ny mibaby mivokatra ilay fahotana zany no mibaby mivokatra ilay zavatra ratsy ny ainany ray aman-dreny tany aloha tany zay mahatonga ny olona ankehitriny a verevitra satria misafotofoto ny fiainana tsy talanina ihany ary rehefa misy aza manao dingana hoe iroso amin'ny fanomponan'andriamanitra tonga kristianina kanefa omaly tsy miova ny fiainana satria le ozona fototra mbola tsy voaroka mbola tsy tapaka any ka tsy mety tafavoaka mihitsy a ny fiainan'le olona fa misafotofoto eo ihany sahirana satria misisy sasany tena zange efa manao mety zange efa manao tsara zange efa tena mivavaka za efa ny tena nyroso dingana lalindalina ny fanomponan'andriamanitra kanefa maninona ny fiainako ao anaty fahoriana tahaka an'izao matony izy ty fandarany ty a so de ozona ary eto dia miteny amintsika rehetra tsiraray avy zay manaraka ty fandarany ty a fa tsy kinanjonanjo na kisendasendra no na enonao an'ity afatra ity na anarano an'ity fahitalavitra ity a fa andriamanitra mihitsy ty hitondra solution ty hitondra vaholana eo amin'ny fiainantsika ka mety ozona no mahatonga an'io a zavatra misafotofoto a eo amin'ny fiainanao io inona moa mahatonga le ozona dia mazava ho azy raha tenin'andriamanitra io a no ambara dia vokatry ny fahotana nataony razambe tany aloha tany a na ny ray aman-dreninao a tany aloha tany dia mivaly aminao ankehitriny zany hoe mety tsy anao ny nanota fa mety ny ray aman-dreninao tany aloha tany a nanao ny tsy nety dia mivaly aminao le izy aty aoriana mety ny razambe tany aloha tany nanao ny tsy nety dia ny razambe anao tany aloha tany a dia ianao mibaby mivokany ankehitriny tena zava-doza arak'izany ny tsy fahafantaranao fa misy ozona ny fiainanao zava-doza eo anatrehana zany ihany koa ny tsy finoanao fa misy ozona ny fiainanao satria raha mino anao na tsy mino a dia mivaly sy metraika iozona io porofon'izany amin'ny baiboly amin'ny josoa toko fahinana andiny fahinana am'roapolo dia rehefa rava mandan'i jeriko dia nilaza fanozona ny josoa hoe zay rehetra manangana nyty tanàny ity dia ho maty ny lamatohany ary maty ihany koa faralahy dimanjato taona taty aoriana any amin'ny mpanjaka voalohany toko fahinana ambe folo andiny faefatra amin'ny telopolo nisy lehilahy anankiray atao hoe ela avao betelo nanangana an'le tanàna amerina ny lohany amin'le tanàna indray tsy hay hoe fantany hoe misy ozona ve lay nitononona teo na tsy fantany fa tanteraka lay ozona na tsy nino izy fa misy ozona nitononona teo dia hoe tsy tanteraka zany fa rehefa nanao an'lay tanàna izy ao mpanjaka voalohany toko fahinana ambe folo andiny faefatra amin'ny telopolo dia tena tanteraka le ozona satria maty abirama lamatoany ary maty segroba faralany sazy ny nanangana vavahadiny araka ny ozona zay nampitondrana ny josoa zanakonono ao amin'ny mpanjaka voalohany toko fahinana ambe folo andiny faefatra amin'ny telopolo azy zay tena miatraika ozona io ary tena misy ozona io ka hoy aho hoe zava-doza ka misaotra ny tompo tsika fa misy ty fandarany ity mba ahafahanao mamakafaka tsara hoe sao de ozona lay metraika eo amin'ny fiainanao ka ny solution voalohany amin'ity ozony ity etem-piandohana dia tsy misy afa-tsy ny fanaovana fifonana faobe ny amin'ny fahotana ny nataony ray aman-dreny tany aloha tany ozina tsy fantatra ngeny nataony fa mila manao fifonana satria ao amin'ny fitomanina toko fadimy andiny fafito dia ny zanak'israely vahoaka an'andriamanitra io a olona manompo an'andriamanitra zay mahatonga amin'ny teny hoe be deabe ny olona diso hevitra efa kristianina dia tsy misy an'izany ozony zany tsony na asany devoly zany tsony ny fiainana fa reto vahoaka an'andriamanitra reto olona nyfidin'andriamanitra nge zanak'israely anehoany voninany sy mifahatsarany kanefa ndray andro amin'ny fitomanina toko fadimy andiny fafito zao ny tenen'izy ireo nanota ny razanay ozy izy tsy tiantsony izy dia izay mibaby ny elo ny ankehitriny satria tamin'ny fotoana izy ireo namboly tsy navokatra ny omby tsy navanina ary lasa ndevo mihitsy azy nanao ady tany amin'ny firenena hafa tany dia resy
tonga saina izy ireo satria zay rehetra atao tsy mety mandamoka mantekarana zay mihitsy ny toerana misy nyteozany ity tsy mety daholo ny ataonao verevitra ianao vokatry zany zavatra zany hosina amin'ny mahatonga an'io hosina tsapan'ilay zanak'Israely hoe le eloka nataony ray aman-dreny tany alohan-tany natonga anay sahirana tahaka an'izao satria niezaka izy ireo nanompan'Andriamanitra nandeha famarina dia inona nataon'izy ireo ny bebaka teo anatrehan'Andriamanitra izy ny fona teo anatrehan'Andriamanitra izy dia tsy natrindry mifanany Andriamanitra dia avy eo namindra fo ary namela eloka ka namonjy zanak'Israely no ny loza zay nanjoa azy ireo zany tamin'ireo taona ny ainandreo ka hoy aminao mety hoe milaza ianao fa kristianina milaza ianao fa mpanompon'Andriamanitra hateneniko anao tsy ty oziny ity tsy mifidy tavan'olona ty oziny ity tsy mifidy saranga ty oziny ity na iza ianao na iza raha mbola tsy vita fifonana tompoko ny fahotana nataony lazambe tany aloha tany dia tsy ho afabe anao fa ho sahirana foana mandritry ny androm-piainanao fa na tonga kristianina azy rehefa misy indray efa nanao dingana hoe iroso amin'ny fanomponan'Andriamanitra ho lasa kristianina fa mety amin'ny alalan'ny famisaviana koa ny idiran'le ozina mety tamin'ny alalan'ny be deaibe moa izy ity betsaka ny zavatra mbola ianarantsika eto fa tsy dokodin'izao ohatra hoe amin'ny alalan'ny renina ohatra hoe satria manko le hoe ozina dia tsy inona fa resaka ADN zany tarazo zavatra nanjoan'ilay ray aman-dreny tany aloha tany no manjoanao zavatra mifampitoy zany le izy zay mitovy raha aminao rehetrarehetra zay raha aminao rehetrarehetra ny zanakao ny zafokelinao taranaka raha amina ohatra tsy haiko hoe iza ny anaran'ny famianareo dia zay mitovy raha amin'ny rehetrarehetra mandray le valiny nataony ray aman-dreny tany aloha tany dia mitovitovy ny fiainana ohatra samy sara-panamadina daholo dia jereo fa misy olana tokantrano daholo ny taranaka teo reny ary malahelo milaza aminao fa miamafy izy io arakaraka le génération resaka ADN ho iaho izy dia mitovy amin'ny famisaviana ihany fa mpamisavy nge rehefa misavy dia ozy angalao singambolony dia hoento aty angalao ny volombavany angalao ny volony tsisisa dia jereny ny fiogo ampiasainao dia misy volo dia iny nentina mpamisavy satria iny misy an'le ADN iny le misy singa mataranao na miatina akanjonao mikasika amin'ny hoditrao zay mahatonga mampianatra manokana ampiangonana hoe miatina akanjo rehetrarehetra tompoko aza le mpanasa-lama fa ianao ihany manasa azy fa saripady io indrina resaka raha tena saripady satria amin'iny no misy an'ilay resaka mombamombanao rehetrarehetra afahan'ny olona mamisavy anao na ny vili finanankanina na ny sotro finanankanina satria mety hiteny anao hoe izay nge efa manompo an'Andriamanitra ka raha ohatra ka tsy makatony tenin'Andriamanitra anao tompoko raha ohatra ka tsy makatony tenin'Andriamanitra anao dia mbola tratra nyty oziny ity ary mbola mivery ny oziny io ary miamafy io raha ohatra ka mbola tsy tapaka le izy raha ohatra ianao zany mety efa kristianina fa tsy makatony firy moa milaza azy ho kristianina manompo an'Andriamanitra fa tsy manao mpafolo-kare ny tenin'Andriamanitra nge zany ao amin'ny Malaka 7:7 tsy ampianatra an'izany fa nytiako atongavana dia hoe ianao tsy makatò teny dia zay mahatonga anao na fre andehanana vavaka ary manahira na sakafo hoanina azy manahira na kolaziny mpianatra ary manahira na niofatrano azy manahirana anao vokatr'ilay tsy fakatoavanao ny tenin'Andriamanitra dia zay no mahatonga an'izay hoe le mbola aomban'ny loziny anao satria ozy izy amin'ny Malaka 7:7 vakinareo tsara nge Malaka 7:7 ka hatramin'ny 7 eo vo ozina amin'ny oziny anareo ozy izy raha vao tsy makatony teny firy ny olona tonga mivavaka dia firy ny olona mandrosany aloha nanotanteraka n'izany ampafolo-kareny zany na iza anao misakafo angenao eto ambany masoandro angenao miaina amin'ny masoandro sy mahazo ranon'orana sy ny alokaloka sy ny rivotra madio dia raha ohatra ka misy fitahian'Andriamanitra aminao na misakafo anao tia ny ampafolony iny tokony aterinao an'Andriamanitra raha vao tsy manao an'izany tsy makatao an'Andriamanitra mbola misy ozina zany ny fiainanao dia zay mahatonga amin'ny teny hoe tandremo manamaro-tena efa kristianina zay nampanumpon'Andriamanitra sisa ohatra ke misakafo eny amoron-dalana eny ianao jereo tsara fa misy raha vao tsy sasan'olona tamin'ny savony ny sotro na ny vilia dia iny dia fa miditra any amin'ny vavanao iny zay ny atao hoe ozina le izy miapita ADN miapita lay roran'le olona miapita sanatiavana zany
ary za tsy miteny azy misakafo eny fa diny tsara mila madio tsara ny zavatra rehetra na mifandraisa tanany io fotsiny azy ka miditra any amin'ny vava de fa iny de fa idiran'le toetran'le olona toetratran'le olona ary zay ny mahasolo mahasarotiny an'andriamanitra amin'ity resaka fijangajangany ity satria misy raha mifanakalo am'ireny misy rora mifanakalo amin'ny fanaovana an'ireny am'ireny firaisana ara-nofo reny de misafotifoty ny fiainanao tsy izay ny tena ampianaritsika fa ty teny aminao ary ty andresy lahatra aminao hoe iozona io de metraiky ary tena misy io amin'ny alalany tsy fankatoavanao ny tenin'andriamanitra sy mifanompotsamy de tafiditra le ozona mivaly le izy avany amin'ray aman-dreny ary hatrany amin'ny taranaka faramandiy amin'ny alalany famisaviana ihany koa ny miditra ny ozona ary amin'ny alalan'ireny loto zavatra miampita ohatra hoe ny sotro na ny singa mikasika ny tenanao na ny borosinifinao arovana daholo ny rehetrarehetreny de ozina fa kristiana zay ka na misotro zavany mafaty aza ka tsy hampaninanay zany eny tompoko mariny zany amin'ny vrai mpanompon'andriamanitra amin'ny vrai kristianina amin'ny olona tena kristianina iny zany moa ny olona tena kristianina tena makato zato isanjato ny tenin'andriamanitra fa tsy kristianina anarana hoe manompo an'andriamanitra kanefany tsy makato ny tenin'andriamanitra raha de hoe ny fiarah-miangona tahaka fanao sasana azy afonao efa tsy makatonga ianao zany tandremo de io raha olona tena mpanamasy tena no voatandrina tsara amin'ity resaka oziny ity satria mety tsy anao indray ny nanao an'le izy fa migaga anao fa ahoana ny nazahoko an'izany sody le fanaovanao an'le tsy fankatoavana ny tenin'andriamanitra ka ny sakafokafo teny ianao na ohatra an'izany a de niapita taminao a ilay resaka ADN izany a de teo amin'izay ny safotifoty ny fiainanao mijery karazana ozona maro tsika teto a fa androany tsika mijery an'ity karazana ozona mitondra aretina ty arak'izay anaran'izay zany a de mitondra aretina eo amin'ny fiainan'olona ity oziny ity misy amin'ny be deabe ny olona marary ary aretina hafa tsy ahitana fanisitranana no mahazo azy ka mitondra fahakeviana ho azy izy reny misy ny olona natao eko fa tsy hita le solotra aretina misy natao ina mosy ty analizy fa tsy hita le solotra aretina mazava ho azy fa mety ozona io a mety aretina azo tamin'ny famisaviana misy am'ireny aretina reny a no sitrana ratsy ilay devoly na resaka ozona mamalitra mihitsy a no miala ao am'ilay olona izany be deabe le karazana ozona aretina oentiny ty oziny ty ohatra hoe aretina resaka tension na resa asma resaka diabeta tsy sitrana fanafody izy reny fa calmant ohatra hoe re ty fianakaviany ity de diabetika de afantaranao anazy zany ohatra hoe ny ray aman-dreninao voan'ny diabeta resaka tratran'ity diabeta ty de anao koa tratran'ny diabeta fa le izy miandro taona ohatra hoe 10 taona na 10 taona misy ary sasany 20 taona de efa tratran'ity resaka diabeta ty ka raha ho any amin'ny amady a ianao zany mpitsabo ny resaka diabeta de voatonga ao anao tonga de tenen'le docteur mihitsy hoe bienvenu ozy izy dans le monde de diabeta zany hoe tsy ho sitrana mihitsy diabeta io raha fanazavany fa resaka fitandremana no ataonao teneny hoe tsy mahafaty io fa fitandremana zay maha héréditaire azy le rahanao le ray aman-drenao tratrany diabetika de ianao koa diabetika de ny taranakao diabetika de zay mahozona an'le izy ary tsy sitra-panafody reny tompoko resaka ozona io resaka ozona ka tsy ho sitrana ary tsy ho afaka aminao mihitsy io a raha tsy le ozona ny tapahana sy ahilika efa be deabe ny olona nanantona hoe tratran'ity a resaka diabeta ty a fa efa nandeha tatsy nandeha taroa fa tsy mety afaka mihitsy fa rehefa natao mivavaka sitrana izy ary afaka izy a satria le fototra mihitsy le resaka ozona mihitsy ary tsy nepitana amin'ny taranaka resaka hoe zay de asmatika reny aretina suika moa zany le izy amin'ny teny malagasy de sepitsepitra anao na mamoaka feo le kely anina reny a de zay le hoe asma tratrany asma de tratran'iny ianao andray aman-dreninao voany iny ianao vo zanakao vo mitaranaka vo de hoe zay tena asmatika mihitsy na hoe tratrany aretina reny hoe allergie reny ianao zany a tsy mazaka fofona na hoe voamandomando le toerana de misy aretina mitranga de tsy anao ihany ny tratran'iny fa nitaranaka rehetrarehetra tratran'iny daholo de efa miezaka ianao mitsabo tena mandeha manatona mpitsabo
fa tsy mety sitrana mihitsy ozina izy io nafatarana hoe ozina dia le fianakaviana zany tratran'le izy daholo hoe tratrany aretina resaka tension dia ambony be daholo ny tension dia be dia be ny fianakaviana matina resaka tension daholo nisy lehilahy anankiray zao miona tamiko dia takan'izany mihitsy ny fianakaviana tratran'ity aretin'ny tension ity satria rehefa natao ny fizahana 24-22 ny aretina ny tension dia rehefa mitondra miasa ny anaty sambo any zany izy a dia rehefa niasa tany izy efa mataony any a fa rehefa tonga fotoana natetaraha le ozona n'lay missiony a dia inona zavatra mitsanga izy ianao a mihetsika amin'izay miakatra tampoka tsy ahoatsy ahoana eo le aretin'le tension tonga dia 24 vokatr'izay a dia tsy maintsy nalefa tanety izy a nitsabo teny dia rehefa nitsabo teny izy a tafidina 13 ny tension dia normal rehefa ndeha asa am'izay izy a natao am'izay ny fizahana mbola miakatra tampoka 24 indray le izy dia hitany gaga izy ary verihevitra na fianakaviana ary verihevitra dia mazava ho azy moa tsy tafiditra tsy avelan'ilay mpampiasa izy andeha irotsaka amin'ilay asa zay ataony fa tsy maintsy najanona izy aloha manapasitrana azy gaga izy verihevitra dia rehefa nanantona izy tena fantatra mihitsy hoe resaka ozona sy aretina avy amin'ny devoly le satria ny ozona sy ny devoly miara-miasa tena sahirana ary tena fantatra hoe ozona le izy satria ny ray aman-dreny ny fianakaviana misy andresan'ity tension ambony ity daholo ka ho anareo zay manaraka n'ity fandaran'ity ho iaho averiko foana tsy kinanjonanjo na kisendasendra na inonan'ity a fa Andriamanitra mihitsy tiana sitranao tiana afaka anao sao dia ozona mahatonga n'ilay aretina manjoanao matetika moa zany a dia vehivavy amin'ny vehivavy ny tena misy an'ity resaka ozona mitondra aretina ity be dia be amin'ireny a no mipetraka ao amin'ny tranonjaza amin'ilay aretina zany amin'le vokatr'ilay ozona ka miteraka aretina ratsy toy ny homamiadana na ny kansera zany na fivotosana ao amin'ny tranonjaza dia ny fahafahanjaza matetika na ny famamombana tsy fananananaka zay zany matetika no fisehoan'ilay izy ary vehivavy ny tratran'izy io dia rehefa mandeha fotoana ianao ohatra hoe rehefa raigla iny dia marary be any amikibonao any na ianao mahatsapa hoe misy zavatra mandendehany amikibonao any tsy sisa misy famille anankiray zao tahaka an'izany mihitsy dia nanantona anay izy a dia nivavahana satria hoe namoaka teny zany ny dokotera mpitsabo hoe tsy maintsy hodidina indray izy any amin'ny tranonjaza zany le izy dia rehefa nanatona izy hoe heritaona mialohan'io fa nididina dia nataonay mivavaka satria fantatra hoe ozona le izy satria ohatra nydidina tamin'ny tranonjaza daholo reo fianakaviana reo dia ohatra ny hoe tsy azo zaza kely satria telo vavy izy ireo piravavy dia rehefa niteraka zareo a dia tsy maintsy atao sizarenina daholo tsy teraka normalna zany dia rehefa nydinina kay izy telo vavy reo a samy sezarenina daholo no niterahana izy reo ny mamany zany a nididina daholo reo izy telo miravavy reo fa tsisy teraka normalna dia rehefa tateorina mbola oatra zany koa izy telo vavy tena nafatarako fa ozona manjo azy dia rehefa nataonay mivavaka sorin'Andriamanitra tena teraka normal izy tateorina ary tsy nididina indray na ohatra ka ny dokotera efa name rendez-vous hoe tsy maintsy ny tompo voninahitra ka mitodika aminareo a na inoninona aretina mahazo anao ka raha ohatra ka tsy sitrapanafody fa resaka ozona tarazo avy any amin'ny ray aman-dreny le izy dia tsy misy afa-tsy nivavaka ihany a no mahafaka an'io fanapahana ozona ka ny solution dia zao ny vahaolana meko atsika dia zao a mila mino anao a manao fifonana natao le fahotana natao andrazambe aloha ianao zay voalohany zany manao fifonana ianao ny amin'ny fahotana natao ndrazambe na nyray aman-dreny tany aloha tany mety teninao pastera ahoana moa ny afatarako hoe zao ny fahotana natao lay ray aman-dreninay dia manao fifonana akapobe fotsiny ianao tompo mifona aminao ohatra ny natao nreto zanak'Israely tamin'ny fitomanina toko fadimy andiny fafito io a dia nanao fifonana mihitsy ny zanak'Israely tamin'ny nanota izy ireo izy dia tahaka izany koa ny atanao nanota ny ray aman-drenina tany aloha tany mety natonga ny fiainana tahaka an'izao ka dia manao fifonana zay Andriamanitra mamindra fo aminay taranaka teoriana
tena mamelany elokay dia amindra fo aminao andriamanitra tahaka an'ireo zanak'Israely eto namindra fo andriamanitra dia nanomboka nytahina amin'izay fiainan'izy ireo ary mpandresatrany izy ny amin'ny fiainana ka minao fa tian'andriamanitra ndresy ianao zay manaraka n'ity fandaranyity tian'andriamanitra ho sitrany ianao amty manaraka n'ity fandaranyity misy an'le misy fianakaviana kosa fa hitako hoe tratrany kanserana nono izy rehetrarehetra kanserana kolina izy rehetrarehetra ary matina kanserana nono amin'ny la famille dia misy an'ity koa olona fantatra olona kaikanay mihitsy izy ity namana moa zany dia isaky ny la famille isaky ny famille amin'ny piraitapoa dia misy adala foana dia ianao zany mandinika hoe raha vao zavatra mitohitohy tahaka an'izany dia ozona le izy ka ny solution dia manao fifonana aloha ianao dia faharoa ny solution faharoa dia zao ny fononao fa maty teo ambony azo fijaliana Jesosy dia mitondra fanafana hoanao zany tsy ambany ozony intsony araka ny voasoratra amin'ny Deutéronomie toko fa 1:20 dia milaza mazava tsara mihitsy hoe zay rehetra maty nyantona teo ambony azo dia tonga vaozona eo anatrehan'Andriamanitra Jesosy Kristy dia nofantsina teo ambony azo fijaliana maty nyantona teo ambony azo fijaliana izy nitondra ny fahotantsika rehetra ndonge efa kitsika ny ao amin'ny Isaia toko 7:20 andiny voalohany zao voasoratra ny tenin'Andriamanitra ty le solution iza no nino teny nampitondraina anay amin'ny anaran'i Jesosy ary iza no nampisehoana ny sandrin'i Jehova fa naniry teo anatrehany tahaka ny zanakazo madinika izy sy tahaka ny solofokazo tany kankainy tsy manana endrika na fahatsara-tare izy ary raha nijery azy isika tsy nisy hatsara-tare aniritsika azy natao tsinitsinina sy nolavin'ny olona izy lehilahy sady zatra fahoriana ary tahaka izay tsy tian'ny olo kojerena akory izy natao tsinitsinina izy ka tsy mba nahoantsika nitondra ny aretintsika tokoa izy sady nivesatra ny fahorintsika kanjo isika kosa nanao azy nokapohana sy nasian'Andriamanitra ary napahoriana nefa izy dia voalevina noho ny fahadisoantsika sy ny toritoriana noho ny elontsika ny fampijaliana nazahoantsika fihavanana namelezana azy ary ny tekapaka taminy nanasitranana ny aretintsika isika rehetra dia samy efa nini tahaka ny ondra samy efa nivily ho amin'ny lalantsika avy isika rehetra ary nataon'i Jehova niatra taminy avokoa ny elontsika rehetra nampahoriana izy nefa nanety tena ka tsy nilobava dia tahaka ny zanak'ondry entina ho vonoana sy tahaka ny ondry vavy izay mona eo anatrehany mpanety azy eny tsy nilobava izy nijaly Jesosy ny alohany nanombona azy tamin'ny azo fijaliana ary maty teo izy teo anelanelan'ny tany sy ny lanitra nitondra ny ozony atsika zanak'olombelona nikapohany izy amin'ny 30 izy ary dia kapoka tamin'ny fanasitran'ny aretina ary potipotika tsisy nahafantarana azy olona intsony tsy matijery ozy izy araka ny tenin'Andriamanitra vakitsika teo fantsihana ny tanany fantsihana ny tongony le fonina ny lalovoany maty teo ambony azo fijaliana izy zay rehetra mino an'izany tsy natao voaozina intsony ary nitsangana tamin'ny maty izy tamin'ny andro fatelo fandresena ho anao manaraka n'ity fandarana ity raha mino an'izany ianao fa tsy ampy finoanao an'izany fa tsy maintsy mibebaka ianao ary tsy maintsy manantona mpanompon'Andriamanitra ianao spesialista manapaka ozona mpanompon'Andriamanitra manana fahasoavana manokana manapaka ozona no antononao ka ampanetretena no anambarako an'izay fa izay fiangonana Rhefi manjary soa dia nomen'Andriamanitra fahasoavana manokana amin'ny fanapahana ozona sahako miteny azany satria betsaka ny olona tena betsaka mihitsy ny olona tratra ny teo ozony ity misafotofoto ny fiainana tsy mety tafavoaka ary resy lahatra izy mandre ny fampianarana taona tahaka izao dia manantonanay dia natao fanapahana ozona tena tafavoaka velona izy ireo fiainany lasa niova tanteraka ny fiainan'izy ireo nisy vehivavy zao tena sahirana ara-pivelomana mihitsy dia nanantona anay dia natao mivavaka izy io manana kopia vazaha fa nafenylay vadikelin'lay dadany tany lay taratasin'izy ireo rehefa maty le dadany le consulat mihitsy nanantony tranony zareo tondra lay taratasy hoe nareo ny zanaka anina misy lovany aty Madagasikara misy lovany any ampitan-dranomasina nianton'izay rehefa mivavaka atao aminay izy dia nitapahana ny ozona niova ny fiainana verina tamin'ny anjara voateniny izy lasa nytahina be mihitsy izy amin'izao fotoana zao any ampitan-dranomasina izy no mipetraka zay mahatonga samy teny hoe men'Andriamanitra fahasoavana manokana manapaka ozony izay ka manasanao ny tena koa amonjy fivoriam-bavaka zay ataonay fiangonana Rhefi manjary soa araka ireo fandaram-potoana zay eo voasoratra reo ny alahady
amin'ny 20 ora maraina fidirana voalohany a dia amin'ny 10 ora maraina fidirana faharoa dia tongavy ianao ambary ny fandaharam-potoananao a amin'ireo fotoan'ireo a nalahady amin'ny 20 fidirana voalohany a nalahady amin'ny 10 a fidirana faharoa manasa antsika rehetra ho tonga fa misy vavaka ao amin'ny marary ao misy vavaka délivrance lehibe mihitsy ao a fanapahana oziny ary fandroana ny herin'ny demônia sy vavaka fanasitranao marary amin'ireo fotoana ameko anao ireo a alahady maraina amin'ny 20 ny fidirana voalohany a dia amin'ny 10 ny fidirana faharoa misy fiderana ao a misy fiankofana ao a zay misy fanasitranana ihany koa ao anatin'ny fiderana ireo ka tongava tompoko amin'ny 20 a lahady amin'ny fidirana voalohany a dia amin'ny 10 a ny alahady a ny fidirana faharoa zany dia mandray olona le amin'ny 10 amin'ny fidirana faharoa iny zany a mandray olona ny tenako ny toerana misy anay dia amin'ny fiangonana Rhefi Manjarisoa eo akaiky Sitama Manjarisoa eo zany ny toerana misy anay dia anasako atsika fiangonana Rhefi Manjarisoa eo akaiky ny Sitama Manjarisoa na akaiky ny famonoana omby vaovao zany eo mihitsy zany le fiangonana eo akaiky ny famonoana omby vaovao Manjarisoa le toerana aloha zavatsara mihitsy le izy Manjarisoa akaiky ny famonoana omby vaovao zany a le misy an'le toerana na akaiky ny Sitama Manjarisoa no misy ny fiangonana dia manasa antsika rehetra lahady amin'ny 20 ny fidirana voalohany a alahady amin'ny 10 ny fidirana faharoa tongava tompoko fa tianao Jesosy ivavaka ary tsika amin'izao fotoana izao raha nakasika anao fampianarana ataovy amin'ny fonao ny tananao raha marary anao petra faritra marary anao ny tananao fa tsy masaka n'Andriamanitra tsy asa ny elanela tany a zay a misy atsika ivavaka ary tsika amin'izao fotoana izao raha eo misotranao zay a fa tafita ny afatra mivavaka ho an'ireo olona zay metra tanana ny fony a fonjeo izy Andriamanitra amin'izao fotoana izao dia foanako ny herin'ozina tapahako ny herin'ozina ahiloko amin'ny anaran'i Jesosy mifanaratsy zay mampahory ny olona raha vako amin'ny anaran'i Jesosy ny programme ny devoly rehetra amin'izao fotoana izao dia mivavaka amin'ny marary sitranina marary rehetra amin'izao fotoana izao a sitranina marary mitriaka aby Jesosy mifanasitraniny aretina sitrana amin'ny anaran'i Jesosy mitriaka aby Jesosy itsy amin'ny tempolo mifanasitraniny aretina mitsatra mifanaintainana mikombona ny fery mitsatra ny herifiry amin'ny anaran'i Jesosy manjavona fivotosina na aretina inona na aretina inona sitrana amin'ny anaran'i Jesosy a sitrana amin'ny anaran'i Jesosy a aoko sitrana amin'ny aretinao ianao misaotra Tompoandriamanitra aleluia amen dia zay zany tompoko ny fandaharana zay narahantsika teto androany a mame fotoananao amin'ny manaraka indray veloma tompoko teo afaka va ianao teo afaka va ianao fandaharana atolotry ny fiangonana Rhefi Manjarisoa iarahanao amin'ny pasteur Zo David Randrianandrasana teo afaka va ianao fandaharana arahinao isaky ny ora toy izao teo afaka va ianao Teo afaka va ianao